ilay trano voalaza ato amin'ny carte de visite amin'ny Barjona ary alolo andondona. Ay, nizao misy mandondona ry mama. Nizay ny ianao zaniko. Jereo kely hoe farabory volo aloha dia Paula e. Fa raha lava volo kosa dia le tovovavy akazay. Hay. Aleo rangahy ho tsiklovika eto am-baravarakely eto any. Enao tia. Aolo mamy. Eo e. Ay, Paula io ry mama. Aleo vaiko dia ampandrosoka e. Ndanariko. Paula, mandrosondry dia izy aloha kimy mama koa. Faly malalanao tompoko. Ie, za koa toraka izany. Ary izy ry mama amin'ny Paula. Ay, dia faly mahafantatra anao ihany koa anaka. Mipetrapetra zato izy. Misaotra tompoko. Ko manao anadolo zatonareo? Salama tsara izay findrimy manahoana. Toanareo koa zaka. Metimety. Mora hita ny tranonareo fa tsaraka miferitreretako azy ry Barjona. Ato izay no mipetraka e. Fa zao ry Paula. Izy aloha no mademoiselle Nivesoa e. Faly malala mademoiselle Nivesoa. Ary izy kosa no mademoiselle Paula ry Nivesoa. Faly malala mademoiselle Paula. Ka mipetrapetra retonareo e. Andray, misy mandondona koa nke zany e. Aza metsika ianareo fa leo tazaniko eto am-baravarakely eto any e. Ay, Martin fa aloha rangahy ho vaiko a. Mandrosoa lesy e. Manao ny zato izy ary manao ny matamany. Salama tsara ka. Ay ve misy vahiny koa ato. Izy aloha no mademoiselle Nivesoa ary ny atondray kosa mademoiselle Paula. Ay, de faly mahalala anareo ry mademoiselle Nivesoa sy mademoiselle Paula. Ary zany tovolahy bogosy zany reto no antsoina hoe Martin. Saingy tandremo a. Efa manambady ary tsy ela dia ho papa. Faly mahafantatra anao zaniko. Ie, toraka izany koa dia tonga vasoa ny vahiny kely na hokotina ity. Dia misaotra anareo e. Ary mipetrapetra amin'izay ary nareo e, samy maka-toerana. Ndry, fanakaiza ary mama teo. Mama. Aiza ianao fifa tonga daholo nge ny vahiny e. Ie, ho avy ahy e. Miala tsiny ry anakisany fa mbola variana kely taony reninareo ko. Ka manao ny izao ry mama. Efa tonga daholo nge reto ny vahintsika efa vonona ve minandronao ao. Mandrosoa maka-toerana daholo eto amin'ity latabatra ity ary. Sakafo sika efa vonona mihitsy ka. Ka mahazo tominana daholo fa alolo ho jereko izao e. Hitoreto marina. Mama, avy kely nge ianao e. Mandehana no mifoaka avy any an-dakozia dia aza ampidirina izy aloha dia lazao araka le resaka ny fanaovantsika mianaka hoe lasa ny mba mivoatra tampoka. Losy ity marina. Iananao fa so mamovaravarana izy fa zany dia hamonjy azy telo tay e. Azafady nge ianao iza ny tediavinao? Sa ianao ve izany olona nanasany Barjona ho any aminareo izany amin'izao fotoana izao? Ary ianao ve aloha ny ren'ny Barjona? Za tokoa ny ren'ny Barjona. Ka tonga akazy araka ny fanasana azy ho any aminay? Miala tsiny be dehibe aminao hono izy fa... Fahoana? Na akazy izy fa tonga akazy araka ny efa ny fanaranay? Miala tsiny mihitsy izy ho fa tsy maintsy nandeha any ambanivohitra fa misy zava-dehibe mikasika ny taninay ny etsony ny dadatoany azy any androany any. Tena maika be ary tena tsy azo ny elana mihitsy ka dia lasa any izy zoko. Nikisikisina ihany izy saika tsy andefa tsy navelany dadatoany raha tsy nandeha niaraka taminy. Salao. Le dia afa-baraka amin'ny papa sy maman marina. Tonantonana taty fotsiny anefa zany izy tsy nahita azy akory a. Tsy sitrapona rery madama. Mademoiselle fa tsy madame zany. Atray azafady ary. Mademoiselle Dorette raha tianao fantatra bebe koko. Tsy sitrapona rery mademoiselle Dorette a. Ny dadatoany mihitsy angeny tonga naka azy teto ka tsy nisy ny alaolana azy ny fampirarahany. Dia ahoana zany? Zay zao efa niomana mafy amin'ny fanasana azy. Handray. Papa sy maman zao efa manantena ny ahita azy.
ka mialatsiny rehefa tsy vidiny azy ny nandeha any efa nilaza rehefa niomana noany aminareo tokoa izy fa nitampoka moa tsy mahalelako tena tampoka de tampoka tokoa ka na ny fotoana ny nampandrenesana anareo aza tena tsy nisy mihitsy ani fangatsy azo natao a telefona ny nampandreanay efa tena fanaovana tsinotsinona anay mihitsy nge zany tsy mba hibaryjaonina mihitsy napoisiko navitan'izao fa tena tsy firarahiana anay zao okarery mademoiselle vo zao marain'izao inge io ifetsona azy io raha nisy kely de saika tratranao teo ry zareo c'est pas vrai ety quelle malchance ary mialatsiny aminao rehefa raha ny tokony ho izy de nampandrosoana ianao nefa moa mbola misy zavatra manahirana koa atsy ambadika atsy ka tsy maintsy amonjy an'izay aloha azafaty indrindra rehefa voatery isaraketo aloha tsika raha vo tonga izy na androany ihany aza de fa mety ho alina be aloha raha hoe androany de asaiko miantso anao a telefona fa aza mieritreritra ianao tena saivo miantso a Dorety mihitsy izy fa zava-dehibe koa no ilako azy veloma ianao mademoiselle Dorety tena azafady reto ry izy telo mianadava iny fa nilozako kely teo nareo fa nisy olona nandrebireby tao tokotany taoko tsy misy tsiny re nahazotoninana tokoa izay na tsy teo azy ianao fa tsara sakafo fa zato baryjaonina ho any toa lasa saina be fa tsy nahinana firy fa neverinao lasa nanaraka an'le olona tonga mamanao raha tsinonako fa iny mahafinaritra mbola tsy fahitan'izao ve ny ato tranony de andeha anaraka olona izy sa tsy marina ve zany ro mama zao tovavy roa mahafatifaty zao kosa ve de ilozako tampoka io tsy zany kosa aloha ny marina de mbola nisy zavatra nidina hevitra kely zay tao sarotra nilaza aminao hoe avelao any zany fa mandehany ianao mandeha mbola olazaiko aminao ihany reny resaka itory baryjaonina fa hoano aloha ny haniny tsy arakaraka ny hafaliana mandray anareo rerak'izy fa de zao ny vitaka de mazoto mihinana daholo mihinana tokoa fa tsy manao vahiny ry mama sa hoana Rista mahafinaritra reto vahinareo rovavy reto ry izy mianaka ka fa tsy mba ohatran'irony tovavy le miainkitraingitra na le manambonimbony tena fahita eny indreny vohitra ronitro marina le zany ro Martin miseho tena namana tokoa reto izy fa tsy mba namanamany tena mahafinaritra mahafinaritra ka rery Martin fa aza de tokafana loatra eto zay sao de lasa manidina tsy miteha-tamiko marina mihitsy zany tenin'ny Paola zany fa zao tsara tokoa aloha ny sakafo raha za aloha de nisitraka tsara tokoa zay any amin'ireny restaurant lehibe reny mbola tsy hitako fa raha nitako teto aloha de tena nahafa-po zany mihitsy ho ary ny vosoa misaotra mama fa izy mihitsy ny angaly azy tao an-dakozia tao nareo koa de mba tia resaka io fotsiny sakafo tsotra de tsotra zao ve de ampitainareo ny mivitany any amin'ny restaurant lehibe aza mampitalaka namanjahatra mazoto reto ary mba makamy tony maky eo ihany ry mama araka nyresaka ny fanaovantsika teo izy mianaka mbola nomana ny lesona omenany ankizy raha-pitso ka mangatatàlana aminareo nefa alohany andehanako de mbola mamerina aminareo ihany tamin'ny fandraisana feno fitiavana sy ny sakafo mafilotra tonga lafatra narosinareo teo anay de misaotra betsaka ny tompony amalosoanareo fa sady voky ny kibo no eny-boninahitra ny tenanay indrindra ho anty vahiny tsy napozina tsy misy an'izany vahiny tsy napozina zany ry anaka fa manambina zay kely mba narosonay teo tena avokoa zany ry mama sy baryjaonina ny voalazan'ny firo teo zany voky tokoa ny kibo ary nahita fahafinaretana saina mampanahy tamin'ny fandraisanareo feno tsikitsiky sy fo madiona seho anareo makasitraka makatelina ary samy lavandro ihany ananareo mianaka ambolinareo avokatra iopy avanina ary indrindra hitady ahita ny sosiny tsara za moa zany de tsy hitako tsony zay any ampian'izay ry izy mianaka fa de feno de feno ny voalaza sy ny fisaorana nataon'ny Nivo sy Paola teo de zao za mbola misy resaka kely tiako atao aminareo mianaka ka mbola hijanjanona kely de manao velomanareo ary za koa manao veloma fa mbola misy aliako vetivety ndeha reraka izy fa de misaotra re tsy ny hafahafa
ka am'izao tsy mahita ao mamy zao sy araka ny resantsika amin'ny rahalahy moa dia reny zany ny satria nandreo tovavy ny eritreretiko hoe ataoko kandida amin'ny anisan'ny hosafidianako ka ahoana ny fahitany lahy azy ireo izy amin'izy roa vavy ny hitany lahy hoe mety sazany tia namany lahy amiko roa letsy mety sazany lahy daholo reny zany ko dia alaiky ho vady daholo zany izy roa amin'ny lahy ka tsy zaly izy no sambatry indrindreto tany manana vady roa sady tsara tarehy no tsara toetra saingy tsy voararan'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ve zany vazivazy le zany fa amin'ny lalo izy ny tena hita sy tsapany lahy hoe mety ho ampakariny tia namany lahy tena sarotra letsy zany ry Barjona fa anjaran'ny lalo misafidy ny ray amin'ireny izay hitany lahy hoe azony lahy ataony lahy kandida ka mbola misy koa ny ihany fa reny aloha nihitany lahy ka afa mihitsy ange letsy ry Barjona zany hoe fifatenany lahy zay vady zany ka ny vady ngely izy no hiaraka amin'ilay eto amin'ity fiainana feno sakatsakana sy fahasairana sy tebotebo lavy ity ko raha ratsy namany lahy dia vao mainka hanampitrotraka ny lahy nge zany marina aloha zany fa raha izany anontaniany lahy dia zanganehana mafy afa tovavy samy toeran'ny atsara tarehy sy ny atsara toetra aloha ny fahitako azy samy manja letsy ry Barjona ka eo any lahy ihany ny safidy tena marina ka mba lazao fotsiny sy azoazo ny lahy amin'izy roa tena mialatsiny aletsy sarotra amiko ny laza hoe nivisoana i Paola kandida tena samanany maizazy angely ty reny eny ara fa mbola ataoko koa ny ahitany lahy ny fahatelo fa sao dia mba any lahy no afaka ilazany hevitra ilako tsy maintsy lazaiko lahy rehefa tonga eo izy amin'izay fotoan'izay aresy ty vahindry ry Dorety ary tokepoka mafy angely izany fa ino ny tena azo andry tany mahasosopaty tonatonana tany fotsiny ny olona fa hoany ndreny ny tratrako tao fa izy ny lasany ambahavoapatiny ihany mba tsy azoko mihitsy ianao ty anaka fa nga dia tsy matotra tsara no fanasandry azy no ina matotra tokoa ry papa ka izany ariko fa misy fiantsonana azy avy any amin'ny dadatoany any ambanivohitra eo any ony ka tsy maintsy mandehana izy zava-dehibe tsy maintsy nandehana nony marikoriko sy ka ny any zany mahamay azy fa tsy nirara iny ny fanasanao aziko izany ange ny dikan'izany ny anaka dikan'izany tokoa ange ka enao mihitsy ny tsy rara iny ianao anefa ry Dorety ny laza fa tianao izy nefa raha tia ny ve anao dia ataony tahaka an'izany zao no izy anaka ny marina dia tsy tiany ianao dia amboary ny sainao ary aza mieritreritra azy tsony fa tsy anjaranao izy manaova toy ny tanàna very sampy anaka ka ny manova indray no mety enao ty koa rahabe ka izanyko sampy anga izy tia ka mora fisoloany papa tena tsy rariny ry papa tsy rariny zay ndreto sy mba nampandrosoany le raha matoreniny akora fa dia nitsenainy teo tokotany fotsiny zany ve tsy mahalala fomby zany raha olona aoka re anako fa tsy hanao zao akory ngeny ny tokony mba hanary toky tsy fahafirin'izay tovolahy mendrika ho vadinao akory zany na nasa vahintsy tonga sika ka andao ary vadika tsy anefitra atsy fa naona koa nareo zay andao ry Dorety fa inona ry tya mandeha nareo fa tsinana malaina tena mity tanteraka ny vavoniko zany ahory Dorety tsy mety zao dia tsy inana ve anao zany raha tsy miaraka aminy amin'izay tovolahy fantatra zao angamba fa tsy tianao akory dia eritreritra aloha ny ahy iny anaka everitony tsy misy izy aza mieritreritra azy dia hisokatra ny vavoninao azonao ve zany Dorety Dorety aza manao an'io anao fa raha indray mandeha ve no manontany vary anaka dia andeha fitsotro be tsy azonao zany fahendrena malagasy zany mbola misy fotoana hafa nasatsika azy ary raha tianao zany anaka dia za mihitsy no anao an'izany tsy inana aho afa papa ve tsy mahalala teny gasy malaina andao ry Dorety fa raha olona ray reny tsy tia ny tontoko mba hatavy ianao ty anaka ory Dorety izy nge zany tsy nilaza ho tsy tianao akory fa voatery izy zany ka tsy maintsy nandeha matiko ianao anaka fa tsy maintsy hialatsiny aminao izy rehefa tavaverina avy any ambanivohitra any andao anaka fa aza dia manao zaza be ohatran'io anao hidonga eo indray andao fa za mihitsy no anasa azy amin'ny manaraka andao anaka
mahasoso paty ary ho aiza ianao iny dorety ohatray orema fa nakaiza izy teo e nakaiza ho lasa nitsofoka ao ny efitranonao izy avy aloha koa izy nalany fonao fa aza tapatabaina fa vao maika koa nke ohatrany mameno fiandro azy sika tsy rariny mpamitaka le Barjona tena tsy tiany ve asa voatery izany tokoa izy nefa raha voatery izany tokoa izy nahoana tsy niantso ahy izy mba hialatsiny zao rangahy hatramin'ny papa sy mama avy ny voavitaka tena tsy rariny zao ka tsy rariny zao le Barjona ho avy ny fotoana mbola ionanay ary amin'izay ataoko malala ny anarany Dorety nefa mora tena tsy fidiny azy tokoa tsy maintsy ho fantatro ny mariny hafahafa ny fijerin'ny Barjona iny taty amiko foana ny fijeriny milazinina izany mason'olona tia te hamboraka fitiavana ve tody izany efa ny dala iny androany iny amin'ny mantsy ny tena mifanatrianay maharitra tamin'iny sakafo nanasany vahiny tsy napoziny iny iriko te iriko ny hotoy iny ny afantarako marina ny tena ompony Barjona ahoana ny fomba hahafahantsika mihaona indray fa atao papinao izany foko izany samysika ray loharano nipirina avy any tsara asana ray loharano sotroina tany tsara asana ray fiaviana ray finoana ray tarigetra tokoa araka ny teny voalazana teo am-pisakafoanana tsy misy vato misakana sady samy tanora ary angamba zoky kely fotsiny ianao mitovy saranga koa ka isotr'izany azy indray fa apetraka amin'ilay nahary ny fandaharany tiako ianao ry Barjona ary manomboka eto dia hozohiko izay misy ianao fa ianao angamba no anjarako ka mipetralo ianao ono ary Paula inona zao mba heritreritra taorinan'ireny fionatsika omaly tany aminay iny ka misaotra nareo indrindra misaotra ny mamanao koa fa tena sahirana mihitsy izy fitiavana tsy misy ohatran'izany ny sakafo any pitoloha voky ary tena voky mihitsy vao niala tao matoa izany ny tranganisy ry Paula dia toa ny fitiavana manokana anao fa izany hoe le tovavy ray aloha vahiny tsy napozina ihany fa sendra masaka moa dia nasaina ny janony izany tokoa za dia nihevitra fa nasaina ihany koa ny ivosoa vahiny tsy napozina izy ho izany hoe nanatitra zavatra fa ny ambanivohitra fotsiny izy fa tsy nasaina akory dia mba ho fahalalam-pomba ry dia nitazony misakafo izy fa vonona tao nahandro vahiny tsy napozina iny fa ianao dia ianao ry Paula ny tena nasaina manokana satria nahoana satria inona ny antony ka tsy izany fa tia hita sy alalan'izany Paula izany hono mama ka nahita isa azo lazaina fa nalalan'ny Paula izy izany izao ka ahoana hono ny fihetsem-pony ahoana ny fijeriny an'ilay vahiny samba ny voahitany tsy atao masonao fa nahafaly azy tokoa ny nandray anao tena vaky vava tamiko n'izany mihitsy ange izy raha izany ange dia tsy mba nanana fihetsem-po firy loatra ilay tovolahy nanasany Paula tany ampiasany fa ny reny ny tehety sy alala azy raha izany indray aloha dia lazaka ianao fa tena nietsika mafy tokoa ny fonony tena mpanasa tsy ho hafaliana feny ve ny an'ny mpanasa raha tonga le olona nasainy ataoko fa tsy misy hafaliana mihoatran'izany tsy azoko mihitsy tia Barjona ity ka milaza ho faly izy nefa tsy hitako izany hafaliana izany indry fa iny ty ondrikondriandry sy lalaovandry tanany eo fotsiny
Lasa iza ro ny saindry tsy ireo kely aho zay sainasaina koa nge faly toy ny mpanasy zany ve etsy ary raha tsy hadiso aho mba ho roa kely ianao mariky ny hafaliako ka vity ny mariky ny hafalian'ny nasaina fa etsiko raha mba ho mariako ny hafalian'ny mpanasa ary miala tsiny aloha fa hotsongon'ny molotry ny molotao raha sitrakao zay fotsiny misaotra fa ampy zay aloha ary ataoko fa hery lehibe ho atsika roa ety miasy mpizo tamin'ny molotra teo iny eny ary fa hamonjy ny asako aloha eny ary inona marina ary ny tianyty-parijony ty atao tsapako mihitsy fa ty ihany dala nefa tsy samamboraka izany fitiavana izany amiko inona ny antony mahita kamboty miaro eo zandrokevatra sy ny raiko manantena ve izy ka miaotra na dia efa ao aza le fitiavana ho avy ny fotoana tsy hamoana amin'ny polara mikasika amin'ny fitiavako an'lary parijona tiako ela ary tsy maintsy hoana ho viana ho vato miandro fotoana ny zavatra rehetra Allô Velo Arso zao misy aliako kely ka raha tonga eo papa dia ray soarany taloha izy fa sao dia misy zavatra na taratasy ilainy hitanao daholo ny toerana misy ny atota taratasy voaraintsika ary apetrako eo tombola tapatra tokoa ny taratasy voasoniako azy tsy maintsy alefandroany karakarao ireo dia asay voateriny koa tsy salama irakiraka any am-positra fa misy maika ireo zay fa raisy papa raha tonga eo garangaha teo donidoniko fa tsy tesehoany amin'izay sekreterany Marso Dorite Marsondry ahoana ny dia mifamitapitaka ary ngaparijona tsy vita akory morangany arahaba dia toa aviavy ery zany ry zany ry Dorite manontany anao ahoana ny tsy tratra tao aminareo maly raha tonga saika antaka ny tony tany araka ny fotoana amin'ny fanaovana nahoana inona ny antony andremato fa tsy efa nilasay mamandry kosa raha ve ny antony sa iverindrio izy anyreniko mpandangy izy tsy te alala efa mifanaiky sika ka tokony ho tanterana izay mifanekena voalaza mazava fa any aminay ianao ny sakafo atoandro amin'ny alahady homaly izany voalaza nefa fa lalakafa naleanao ny reninao dia lazaiko aminao fa mamao anefa dia efa nisahirany erinanao izay sakafo miendrika ny vahininjana no fanomezam-boninahitra azy eny marina aloha fa iny fanaiky tamin'izany tokoa tsika fa tsy azoko ny alana mihitsy ange ny diako tany ambanivohatra mety eza kosa ary ndreo mitoerako fa raha ny tany raindry izao no tadiavin'ny olona alaindry anaiky vendry fa tsy hanao izay anapirofona fa anyraindry marina io tany io mivalio kely aho ka maninona ary ny tsy nampandrenesina teo eo zay naninona satria tsy misy fotony izay Dorite maika dia maika ange le zavatra ary lazaiko andry fa na ny sakafo aza tsy handrika akory na masaka azy dia lasa ninina fialatsiana omenao tsapako fa tsy ndrarainao ny fanasako anao eny ka ninina koa ny lazaindry izany no izy ka asakasaka izay anameloko amin'izany ary zay no izy fa avelo amin'izay asa fa mbola be reto asa mivangongo miandry aretiko azafady fa mbola sepotra be mihitsy azo dia tsy sainao akory moa fa niasa kokoa hoe ka mbola miandry ihany fa dia nilozako nakaty aminao aloha nahitako ny tena marina fa tsy tantoko tsony ny famitahana satria tsy mahatokony reniko ianao tsy hany mihitsy raha ngaty miala tsiny afa zay no izy ary tsy misy olazaina mihoatra n'izay voalaza ny mama sy voalazako anao teo mino ianao tsara tsy mino ianao zay no izy ary avelo amin'izay raha nga iasa ianao vera be mba mahatsikaritra fa to malahelohelo izany dia rety ka izaho koa aza ny saika ny tany anao fa nahatsikaritra n'izany tokoa fa hono
de mety ho vokatry le fahadisom-panantenana tamin'ny tsy nahatongavan'le namany sakafo tamin'ny lady ve zany mino an'izany mihitsy aho fa tsy mba fahitao amin'ny endriny ane zao fihetsin'izao tato ato e ka izany ko izy tovavy falifaly ary mahavatra mihirahira zany hatramin'izay zao ranga manjary vitsy teny zara raha misokatra amin'ny vavana ary raha ny sakafo aza zara raha mihinana fa mitsangana de lasa ka amboary mihitsy ny sain'izy iny fa tena diso fanantenany dorety iny ka zany nge hoe ataoko re ma fa ho hainao ny amalifaly azy amin'ny mahasamy vehivavy anareo kosa ary ono ahe manahoana izy iny any ampiasana any mba vitany tsara ihany ve ny andraikiny manahoana ny fihetsiny manoloana ampiasa tsy misy fiatraikany ihany ve io toetra ny malahelo e za aloha mbola tsy nitsidika tany tato ato fa anga kosa moa de tsy maintsy isy fiatraikany any amin'ny asana zany ka aza mandrimandry sy matoky an'izany ianao zany ve rehefa voadina nge no saina mety mivavata olo ny zavatra rehetra e mandehana mihitsy ianao mijery ny fandehan-javatra any fa sao de mivara lilatrany izy eny azy re ma sady efa fandaram-potoanako mihitsy no any androany Paula andao kely tsika mba hiaraka nijeren'le fitaovana sainy tale hovidiana zany hoe mijery aloha andrany fa aoriana vao tena mividy maika nge ty azy eo ampelantanako ty azo janona kely fa andao aloha tsy de aharitra ela nge tsika akory sady tsy andeha tongotra koa fa ampiriny reo taratasinao ambony latabatra reo de andao zany hoe efa voaresaka sy tale zao dia tsika zao ka miomany ianao miverina eo any akanao kaiza le magazay misy letana hovidiana sefo io indraindry aza zatra manao tsenjera aho fa tsy misy sefo zany eto i Paula sy Barjona mitovy saranga mitovy torosy zao no eto kaiza ary le magazay ry Barjona ataoko fa tianao kokoa miantso aho eo Barjona tsy marina zany mahafinaritra mihitsy ary tiany vavako tonoana lalandavany hoe Barjona saingy voafetra ihany zany fa izeto ary le magazay ry Barjona mba zay aiko ka zao ry aloha ry Paula ary aza miemitrany fa avy milahatra amiko tsika nge aho ka mitovy sarangy ary manao toy ny mpifankaty miara-dalana moa tsy ty tanana fa mitady azy ny tanako Barjona koa maninona de maninona raha tsy mifampitatana toy zao ka samy mahiratra ngetsika fa tsy misy jamby de tsy nanaiky mihitsy ianao raha tsy mandray ny tanako ka hoe manao toy ny mpifankaty ngetsika toy mpifankaty fotsiny zany hoe mody manao mpifankaty ety amin'ny arabe fotsiny fa ao am-po hafa oka kosa rery Paula tsy hanao tsy lalao teny fotsiny tsika fa tena mpifankaty marina tokoa zao ry Paula tiako ianao ary babonao hatramin'ny nahatonga natao amin'ny toeram-piasantsika io ary mino fa tena lahatr'Andriamanitra ny fankahitantsika sy ny arahantsika miasa ao tsy voatanako tsony zany fa avokako eto renao ny ao am-poko tena tianao tokony ary Paula zany very Barjona eno za koa nge nahatsapa fa tianao saingy mbola nikobongo tato amiko fotsiny hatramin'izay ho fanamafisana an'izany fitiavanao am-ponao sy ao am-poko zany de andao ary aloha etsy amin'itsy restaurant gasy tsy jiren'izay azo hohanina sotrony ary tsy Barjona very miditra amin'ny restaurant miaraka amin'ny Sipri tena izy mihitsy iny aleo aloha ajanoko eto ny fiara ary de mifampitatana mihitsy mba iza koa ary ny Sipi iny ve mba hisongona ndriry dorety de anaiky an'izany ve ndre aiza ny ambondry avela ho andrasako eto fa raha vao mivoaka eo tonga de hosotoniko anaraka Barjona ataoko manava reo kialy iny fa any amin'ny olo tiako avy mba mianatra mijabajabaka tena tsy ekeny zao
tsy manaiky an'izao mihitsy andrasako eto ireo na mifiry na mifiry. Barjona, inona marina aloha ny ataontsika eto hoe restaurant nge ato hoe sakafo misy ato. Raha zaho aloha mbola tsy te sakafo fa voavoka avy anatrano hoe sa ianao kosa efa noana ka tena kanina. Mipetra aloha fa misy zavatra betsaka azotrona na tsakotsakoana nge ato hoe maro azo safidianana ireo zava-misy ato ireo. Ny angamba glasy zao no tiako. Ay, ka zay tianao raha no farantsika ka glasy vanisa, glasy fresa, glasy coco ny atovy glasy vaniny ahy. Ay, garçon mba anaovy glasy vanille lehibe anankiray eny ataovy roa ary ny amamy glasy hoantsika roa ny amatotra mafy ny fotsika tsy saraka de misaotra arsia. Ino ary ny anao de tinena fa tonga amin'ny laitsika azy roa retiko Manontaka izany anefa fankatiavantsika ka tsy ho tolan'ny ngidin'ny fiainana. Zay mihitsy ry Paula. Ary toa mbola tsy mivoaka foana ary. Fa inona marina nataon'ireo aho hoe za ve dia hiandry fotsiny eto? Maninona raha miditra ao ahitako izay mbola ataony ao? Sady restaurant trano fisakafoana ity fa tsy hoe hotely fandriam-bahiny akory. Aleo rangahy hidirako ao fa azo hidirana tsara ao Ary nakaiza izy teo tsy hitako. Ay zary. Ay retsy mitako retsiketsiretsy. Aleo atonokena ahitako ny tena marina. Barjona, elona nitadiavako anao ka hitako ihany zao. Ay ianao miaraka amin'ny sipa sy miala sasatra aty. Mipetra aloha fa sotoko ny nahitandry ahy. Garçon. Glasy ray mitovy amin'le teo hoe. Ka manahoana aloha ny ry Dorite. Fa hono tsy mba hampalalana akory nga zany tovavy zany. Azafady ary izy tokoa ny Paula mpiara-miasa amiko ny tena marina moa zany de secrétaire comptable ampiasana anay izy. Ay ve ka mifindra aty amin'ny restaurant aty ny birao anareo. Mba miala etaeta kely fa mafana kosa angeny andro e. Fa nga tsy mba misy fialana etaeta eny akaiky ny birao anareo no aty alavitra aty no mifampitarika. Tsy zany mihitsy madama. Mbola mademoiselle aloha hatreto fa tsy hoatsy tsy ho ela vao azonao antsoina hoe madama. Tapaka moa ny teniko teo fa nasain'ny tale mijery fitaovana ilainao ampiasana izay dia mba mivily kely miala etaeta rehefa avy nahita ny toerana misy ireo fitaovan'ireo. Atoka ny fanaovana azy ve ity Barjona ity. Nefa aleo alaina mora ihany fa sao dia enjan'ireo eto mitady ka vao maika hifanalavitra nefa mifanantona. Barjona, avy kely nge ianao e? Azafady kely aminao madama. Mademoiselle ihany koa. Avy nge hoa ianao ry Barjona. Miala tsiny kely aminao mademoiselle. Andry, fa maninona ny desitony mataka an'io e? Marina tsy menatr'olona manoatra noho ireny mpangalatra tratran'ny polisy ireny. Aza atao an'io ary Dorety a. Ka andao fotsiny ary. Aleo rangahy naraka an'izay atony fa mahamenatr'olona. Andao fotsiny hivoaka kely etsika. Ory Barjona, lazao ny marina. Ary izy io sipa entinao aty io. Fa tsy fa voalazako andry fa mpiara-miasa aminay io e. Averiko indray. Mpiara-miasa dia aty mifampitarika. Hanga aty ny toeram-piasanareo. Ka inona mo maharatsy an'izany raha ty zay mba miala etaeta kely fa mafana nge ny andro e. Sa hoe misy maharatsy an'izany ve? Tena tsy mazava zao. Lazao ny marina e. Sipa lahy koa ve io? Aty ela manana sipa, any ela manana sipa, fa iza many ela aty e.
so de mba diso eritreritra kosindry zay tovavy rehetra miaraka amiko ve de ho sipako doly ka tsy zavy zany le mpanan-karena sipeto tanàna na mako izy ary ambonin'izay mpiara-miasa amiko azonao zany tsy hitako sy ho lasaina amindray akoatran'izay mpiara-miasa ave moa tsy namana ihany midikany fa mpiara-miasa fahafa ho a tsy toy ny mpiara-miasa rehetra ao miakara ao anaty fiara fahateriko any ampiasanareo lahy de zao de zao tsy azoko ao velo izy fa tsy maintsy miaraka mamonjy ny asa any amin'ny birao zay rehefa vita niraka nampanovina anay ina no lazaiko amin'ny talera manontany ahy izy nakaiza tsotra fotsiny naterin'olona hoe fa efa tamy aorinao izy tsy mety zany ry Dorety ny ara-mivoaka tao ampiasany zay ka tsy maintsy miara-miditra ihany koa ary tsy mety raha zany tonga fa izy navelako any maharatsy endrika ao anatrehan'ny taly anay zany ka tsy azoko ekena velively ary mba ohatran'iza moa io sipio fa niondrik'odry dava ka tsy hitako tsara tsy anjery akory ohatran'ny sipa tsara tarerehetra andao ary hoe hiditra indray tsika mba de hitafa kely aminy ary mba de afantatra marina zay tena momba azy fandrity ve polisy maninona ny tsy manao fitafiana polisy satria anao fanady adiana ny polisy angery Dorety manana ny fitafiana manokana rehefa miasa lasa lavitra angeza ny teny lazany tsy polisy afa mba te halala azy fotsiny raha izany andehora fa inona moa ny olany nangina rery tato zay ianao olona maro angery eto amin'ny latabatra manodidiny reto ka nahoana moa nangina rery fa nahoana kosa moa ry Barijonina ny tsy mba nampalalaina ho anina na mademoiselle zany Paula efa voalaza ny Barijonina taminao fa izy nge mbola tsy fantatro ny anarany ay tokoa moa izy ry Paula ny Dorety mpiara-mianatra taminay teny Akatso niara-mivoaka taminay koa ary tsy mifanadino sy tsy mifakafohy ary matotra ny fankatiavanay toy ny tany am-pianarana ka hatramin'izao ny tena marina dia hiditra amin'ny fanambadiana mihitsy izay sy Barijonina ity atsoatsy ay ve misy an'izany marina ve zany ry Barijonina ay ianao zany efa manana fofombady nahoana kosa raha ny tsy mba nampahafantarinao azy zany nahoana zany akiny marina ianao nefa mbola misarisary Zorety sy roa ihany to ratsy ty tantara ty andao re aloha ivoakontsika telo fa mierikerika be ihany ny olona koa andao itsakavanako ndry ry Dorety ary etaoko aveako ndry ry Paula te mba miara midoly amin'ny voakontsika telo fa mahafinaritra doly inge nareo roa garçon io ny volanareo lazao marina ry Barijonina fa aza manao boloky la omamboatsy eveona ka maminy atsy finy aroa raha arak'izany nge bandy tsy azo antoko ianao ty ry Barijonina nahoana ianao no nilaza tamiko fa ty nefa tsy salasalana fa manam-pitiavana tsy mazava amin'ity sipity koa ianao bandy tena boloky la ombamboatsy evy ianao zao fotsiny teniko amindry ry Paola ajanono manomboka amin'ny masoandro androany fiarahana fafa amin'ny Barijonina ahoana moa na fahanombobaiko amin'ny Barijonina tsy araka amiko oaka fantatrao fa tsy rahanao fahefana mihitsy mibaiko azy amin'izany efa voalaza taminao teo ary ataoko fa azo ny saina kelinao io inona zany vafandry zany atao inony ty tanana ampidiny kely io ry Dorety maninona nitazononao ny tanako ry Barijonina tsara ho tsy navelanao anaovako azy teo moa kala miozozy io fa nalaky nitazononao ny tanako ka tsy natao hoe jereko aza mihevitra indry fa kely sandry ny aty mbola mitady mba hananakory ty ny sandry ary raha zany mihetsiketo potika sy ala misirety ty raha zany tetaviny ty azo ko tandremy kely mariny oka kely aho zay fa aza mifanditra eo nareo moa za koa tsy matahotra kely aloha fa raha tsy zany de elako ka velako eo nareo fa napotika eo mariny tena marina nge zany ka ianao tsy miamiana ka fantany tsara rehefa voalaza taminy fa raha hiasa fivelomantsika reo ka de hotsorona aminy fa efa mpifankaty koa tsika aza miteniteny foana eo rianina fa tsy misy an'izany eo akambany asy sika ry Barijonina ary afatotro ny fo koa antondro lehibe zao mampifamatotra atsika tsy marina zany ahoana hoe so de lasa dala ary ndrika miteniteny foana za mitiny hatrany am-pianarana ka hatramin'izao efa ely izay nampifankatiany foana izay tsotra ny teniko aminareo roa na ianao ry Dorety na ianao ry Paula mbola tsy misy afaka ilaza fifananaovako velo rano teo anatrehan'ny fianagaviako sy ny tany aman-danitra nareo ataoko fa tsy mbola misy zany
Saizano afaka ilaza fifanisy zany taminareo. Lazao e, lazao. Mahatsiravina aty ianao ty ry Barjona, mpamitaka. Naninona lana nakipo taminao e? Veloma ianao fa tsy mendrika no tiavina akory. Manakambo koa ny aty. Ary tadio fa raha ray no miseho mangatsipo, folo no hitondra fanapo amelombelona ny fonondratraina. Veloma ry aza mifandrepirepitsony e. Ei, eo na rehefa tsy hito reto mihitsy ny sipina ny voankazo loha. Avelo koa andeha ihany iry. Dia ahoana ry Barjona? Ve ianao ty efa mifanadala tamin'ny sipa matikambo tsy alehany iny? Manomboka izao ry Barjona, okako lotsika hipetraka amin'ny mahasampiasantsika ato. Ary dia hijanona hatreo koa fa tsy hitralala amin'izany fitiavana izany. Izay aloha izao nitako fa mety ary tokony ho adjaina. Ka efa fantatry fa mpiara-mianatra izay aho ary nandray azy toy ny namana fotsiny afa. Izy ngeny nandray tsiraisina toy ny tsipolotranto ty. Hatreo ihany fa tsy mbola nisy ninina taminay. Tsy tsapandry kosa raha ve fa baikon'ny fialonana fotsiny izy e. Nahitandry miaraka amiko. Marary ny fony nahitantsika miaraka ako. Lazao mihitsy ny marina ry Barjona fa azy ivarotanao sakabe lo eto Ny marina ry Paola ary tsy salasalana dia mahafinaritra ndry Ary tiako tanteraka ny arahantsika manakatra ny tanjona dia ny fanambadiana zany. Zay ihany re. Ka andao amin'izay amonjy ny asa fa tsy maintsy mbola hanao tatitra any amin'ny talia alohan'ny firavan'ny baraoko. Fa inona indray ary ty manjotra tony akony voabarika ty ry Dorety a? Fa inona marina ny mahazo ndry ty e? Marary ve ndry e? Maman, tena tsy rariny. Inona tsy rariny? Fa nisy inona indray tany ampiasana tany? Tsy tany ampiasana ary maman. Fa taiza ary inona tsy rariny natao andry tany e? Tratrako indray ry maman. Inona siza ny tratra ndry e? Le tovolahy laza ho ty e. Le bandina sina sakafo tsy tonga. Le Barjona nandoza ry maman. Indriko nke zany tsy manakampo e. Fa inona no nataony indrindray? Hitako indray izy nampiaraka ry maman. Nampiaraka tamin'ny sipa. Sipa tsy manahoana akory. Sipa tena vendrany. Mino vendry fampisakaiza izy ireo e. So de mba namany fotsiny zany, mpiaramonina na mpiara-miasa aminy. Raha zany fotsiny ve ry maman dia hiara-droa hiditra amina restaurant izy tena tsy mihinana zany ary maman fa tena mpisakaiza ireo Zao ihany ny teniko amin'ny ry Dorety matoa izy mipiaraka amin'ny sipa iny dia efa any zany ny fony fa tsy any amin'ny ritsony. Pandimana fotoana. Panenjika sipa fotsiny. Pandrebirebi zanak'olona. Faika amboto e. Pantsomatotra fa toy ny lolo teto voninkazo fotsiny. Tena manorosory e. Amboary reny saina anaka fa tsy anjarandry zany Efa lazana zany ange zasy ny ray ndry e. Fa indry ny mbola manantena tsy mety manamboatra saina mihitsy e. Zao no izy Every tony tsy misy zany Barjona ndry zany. Tsy ndry zao akory ny tsy ahita zay anjara masoandro ndry. Aza kivo fa mbola ho avy ny anjara ndry. Fa misy fotoana le zavatra rehetra e. Ary tsy tonga amin'ny tsy androny e. Zay no izy anaka fa aza kivy Io zanaka ho vavy io ange rahabetrany dia mbola mitono sakay amin'izany Barjona zany foana e. Ka izany ve no mahatonga azy malomalo kendrika io e? Mitaraina amiko izy fa zazavavy hafa indray hono nitany niaraka tamin'ilay zazalahy naharevirevo azy tao ao e. Mahanoatra indray rangano no zazakely ny Dorety iny ka. Nefa dia efa tale ao ampiasana izao ane. Fa hono e. Fa tsy efa nitenentsika ve izy tsy raiki-po amin'izay tovolahy izay tsony e. Tsy efa ampy ve izay nitenena azy izay kosa Rema? Efa nilazaina tokoa izy fa ohatran'ireny voam-panafody mihitsy izy rabe Mieritreritra eto hoe so zay tany amin'io zazavavy io izy fa tsy tany ambanivohitra zany akory tamin'ilay nasaintsika indray mandeha e. Izany arako. Mety ho lainga no fonnisy ny reniny fotsiny zany fa variana tany amin'io kaly io izy ko. Tena matahotra Rema Mety izy fiatraikany any amin'ny asany mihitsy ane zao ka
ono a aloha ino no atao ankahery zany sainy tsy mety miala am'izany zazalahy tsy antenainy zany ntsony mety ampivary lavo azo mihitsy ange zany zao hoe zao maninona ary izy raha omena congé ahafahany midina kely any amoron-dranomasina na tsy haiko eo any pefy atsirabe am'izay mety hoe veriveridi any izy de ono izy rery ve zany no andeha any tsy vo mainka andefa azy any amin'ny fahanginana ve zany ndrema raha tsy ohatra angaka miaraka any nareo mianaka ohatrako mety any zany nefa hanao ahoana fiainanareo ato raha tsy eto ahy imanitra mianatra ianao zany tsy maintsy iloloha randrosiny anara-maso ireo orinasa zay ataon'ny mpanampy atao trano ka tsy sahirana nareo eka tsisy olan'izany fa raha mazoto andeha hiaraka aminao izy de avy aleo isafidy izay toerana tiany ale tsy zay ka zao ary anjaranao zany no miresaka amin'ny momba an'izany oay dada mandrosoa dada manahoana dada salama tsara fa ianao no manahoana salama tsara koa ka manahoana ary neny any salama tsarako mampamango izy izy nitondra vary ve dady zany fa efa madiva ho lany aneny aty vary ve ty amin'ny kitapo ty vary io folo afatra ringa ny reninao tamin'io fa so adiniko tahaka an'le indray mandeha farany teo iny ary ty hony inona voanjo io efa vaovao efa mba hoendasinao ka ho tsakitsakonao na inananao vary mihitsy azy lazao neny fa makasitraka azy ahy angalako atao loka amin'ny vary sosoty na angalako ampiarahako amin'ny ravitoto raha sendra mba mahandro ravitoto kely iny indraindray ao mantsy mba mividy ravitoto rehefa mba manimanina ny ravitoto senakisoaneny iny meorankely aloha fa tena mangetaheta zany misy ranona pango fa sa ividanako ranom-boankazo vetivety dada ranona pango mainana de mety fa aza misahirana amin'izany ranom-boankazo fitiny zany ianao ty ary misaotra anaka tsara zany ranona pango zany ory dada lazaiko zavatra marina ho aty dady inona zany tamin'izah le nanaritra ny rosia Andramatoa Beby sy Barjona ho ady sy navelany zareo raha tsy niarany sakafo taminy ary sakafo hafa mihitsy izay narosiny azy tsara fanangy ry zareo reny oay saika diniko misaotra de misaotra nareo ony izy mianaka tamin'le sonjo avy taminareo netiko azy iny faly be ok'izany zareo fa ty koa saika tsy lazaiko nefa de lazaiko amin'ny dada ihany nefa tsy de inona akory inona zany anaka lazao fa tsy maninona za ve no anafinanao raha misy tokony ho fantatro hafa de hafa mihitsy ho izay fijery Barjona zay nandritra ny sakafo sy ny resaka mifanaovanay hafa de hafa hoana anaka masika ve sa malefaka sa malahelo mahitanao ve sa maniry ny te ambambony fonao tsy hitako izay lazaina azy fa to fijerin'olona andralahy zany to te hilaza zavatra ny ianao nefa to miaohatra indray tsy fantatry manontany tena hatramin'izao maso ny tovolahy mbola eo ampitadiavana ny azy ka aza atao mahagaganao nefa ve de mbola tsy niaona indray nareo hatramin'izay mbola tsy niaona izay hatramin'izay izy moa tsy nitady azy za koa tsy nikaroka azy angamba samy voatana amin'ny asana nefa ny fatany sitany ve ny sekoly ampianaranao fatany tokoa fatany teo amin'ny resaka mifanaovanay teo ampisakafoanana aza lasa saina amin'izay maso mijery zany ianao fa maso mijery ange ho ny tia jerijery raha misy ny hojereny de mijery izy raha misy ny hodiniany de mandinika izy ary raha misy ny mahafatifaty azy de satro ny foana tsy aleo eny zay angeny saika tsy lazako an'iny tamin'ny dada nefa mbola salasa mivavaka ka voatenika any fantatro ny amponao manaka ka mangatamin'Andriamanitra fa ainy mandahatra ny zavatra rehetra raha anjaranao izy de tsy maintsy hikarika anao izy na aiza misy anao matoka an'Andriamanitra anaka ary maninona tokoa moa raha mba jereko any ampiasanany ihany Barjona amin'ny Larobia hariva de ho diso ve ara manontany azy ihany raha ny tokony ho izy aloha raha tena tia ahy izy de izy ny tokony hanatona araka ny tenin'ny dada fatany tsara ny sekoly ampianarako rehefa tsy mitady ahy izy sao de za kosa ny tokony hanatona azy ihany
sao dia tsy mety zandry ny fisoana dia misy aza ny manitona andriany aminy andraso izay anjara andry fa raha andry kosa aloha tsy ho very anjara izany karangazo ao fa raha tia izy tsy maintsy mitady hafa mifandraisany an'izany raha izany no andeha hitady anazy sy anatona azy ihany mety anarara oatra ny fitiavako izy ka hitako zavatra mamofady aty amiko tsy tsara izany ka mba hanina fahadiovako sy ny amponja zavavy tsara taiza fa tsy hanambylahy tsy ny fisoloana no an'izany ahoana ry fomba ahitako ny fisoa toa voan'ny aingam-panahy ty ahita azy aho zany toa tsy mety any efa nijery azy any an-tranony ihany na dia efa natorotorona ihany aza tsy mety zany fa mahasaro-posaina azy amin'ny manodidina satria tsy maintsy misy atsikaritra ny fidirako any aminy ahoana re ny tsara indrindra dia aloha jereko any amin'ny sekoly ampianarana izy izay rangano ataoko raha pitsony dia andrasako amin'ny firavan'ny mpianatra izy engany ka mba hampianatra izy raha pitso ka ho hitako fa tena tia hita azy mafy azy zany tena mahafinaritra loatra nge ianao ry ny fisoa rehefa nandinika aho ary maman dia tiako tokoa zany mba miaina amin'ny rivotra ny masina zany efa elaela ihany izay tsy nanao congé tany amorontsiraka tany tsika papako moa efa namela malalaka mba hiala kely ndrenivohitra fa efa mila nepitra ny rivotra ndrenivohitra sy ny amboteiazy manorosory efa tena makaleo mihitsy ka aiza ary ny tiandry ale zao raha maman zao ny anontaniako dia aiza mba tiany maman ny ahy zao tiako daholo na any Morondava na any Tomasina na any Mahajanga ka izy amin'ireo ny tiandry fa mahafinaritra daholo aloha ny mba miova rivotra kely ihany ka maninona ary raha makany Mahajanga tsika tsy misy olana izany ka dia any izany nalehantsika fa zao ry maman efa ratsy daholo ny fitafiana fitondra kombolomano sy fitondra morontsiraka ka rovintsika mianaka no mividy vaovao solony ny tiako mantsy raha tsika mianaka no mba miara mitady sy misafidy any izay mahafaka andry manahoana raha rapitso hariva ary tsy manena mbola misy asa ho viteko izay mantsy raha hariva sy rapitso maraina eny ary mety mihitsy izay sady rapitso hariva koa ary vao malalaka tsara fa ny maraina hivola pasoka ho avy etiko ary aiza foana ry ny fisoa mbola tsy mipotra nefa mpampianatra namany toy nefa mivoaka daholo ary betsaka angeza amin'ny mpianatra izany zao ve ny mpianatra ato maro tokoa ny izy izany ka ary efa misy lehibe mihitsy ary izy izany ao amin'ny kilasy famaranana kosa angamba reny ary aiza foana ary tia ny fisoa tsy nampianatra avy izy androany ariva aza hitako ka hivery-potsiny mivoary ianao ry ny fisoa raha ao dia tena tsy niasa marina ve kala ratsy iny oay iny nitosaka tao ihany fa mataray kely tao ny fisoa ny fisoa pardon marina tsy efa saika andeha fa miveriko hoe tsy niasa indry ny mpampianatra namandry mantsy efa betsaka ihany izay lasa nivoaka taoty zaiko mbola nananatra sasa maditra tsy mety mianatra leson'izay mantsy saika mpiantso mihitsy ny ray aman-dreniny fa aleo aloha ialana nenina sao dia mba mety miova ihany ny teneniko mafy taona adalaka asana mba ho tonga sainana tsy ka zay nge mampanabe ny mpampianatra tia ny mpianany sady
miezaka mananatra azy raha misy tsy mety ataony, ary maharitra amin'izany azy zany fa tsy mora kivy satria sarotra nge ny fanabeazana ny zanabaoka tsy mitovy sehatra iainany. Ary ianao izany angery Barjona tokony ho mpampianatra fa fantatro tsara ny adidinay mpampianatra e. Fahono ary niviso. Maika hodingandry io zao sa tsy dia maika loatra aloha e. Vao amin'ny efatra nge zao e. Ay ve, karaha izany maninona aloha raha mba mipetrapetraka kely ery amin'ny seza vato ery an-jaridaina ery tsika, sady mba maka tsy jiodrivotra kely ry tsy maninona fa ndao e. Tsy mila manao fanomanandesona tsony koa androany. Ay. Ka tsy hitandriva fa mahafinaritra reto fa mahavariana amin'ny maso reto voninkazo samy mamoaka ny endriny sy ny lokony samy hafa reto. Poety anga ianao no tao mahatsikaritra an'izany Barjona. Ny poety no mantsy mora voasariky ny hatsaran'ny voninkazo. Tsy maninona izay filazany ry azy fa zay aloha ny hitany masoko e. Ko tsara ao amin'izay ary ahy fahono tsy maninona koa raha apetraka eto tsoroko ny havanana eto ny sandriko fa somary vizambizana izy zany fa tsy niala teo amin'ny solotsaina foana androany tontolo. Tsy maninona? Tsy maninona mihitsy e. Sa etsy ary ho fimpimpiniko fa sao dia izay koa mahatsara azy kokoa sady miresaka ihany sika. Aleo apetraka eo tsoroko indriny dia mety e. Nefa ve tsy mavesatra amin'ry kory zao. Andray, tena vizana mafy mihitsy zany sandriko zany ka azoko ery izy rehefa mipetraka eo tsoroko indry. Azy daholo izay ny fitaovana hoentintsika ny mahajanga ary maman. Misaotra. Fitaovana maivana tsara eto areto ka misy hoentina milomano tsara. Isy azy ny filomanosana ny mahajanga ary maman kely zany maman koa mba milomano miaraka amiko avereo ho anareo tanora rano retsy andray. Raha telalao rano dia aleoko any amin'ny benoarany amin'ny hotely tandremo tsara nge retsy rehefa milomano any amin'ny ranomasina tsy mila mandeha lavitra. Ndrery maman raha mampananao ny ranomasina dia any amin'ny piscine tsika milomano. Sofera ajanony kely ny fiara fa ninety ndrery dorety tandremo fa misy ny fiara misososy orina io tandremo vetivety fotsiny oay tandremo ry dorety oaizy ndriny tena tsy namaly mifantaniko akory izy marina fa tonga de lasa oaizy ary izy iny fa oaizy izy indrinaina zao tsika de voatery andry azy eto indray marina ampasa ho toerana tsara ny fiaranao fa sao de donon'olona eto tsika ka ay zao ny tena ataony ity Barjona ity. Ay lozanao mampiaraka ety an-jaridaina ety fa tsy miasa fa tovolahy inona ity azafady kely aloha oky fanaditsika fa mbola miresaka aman'olona fa iza koa ty resahanao nama koa inona maharatsy miresaka amin'ny namana. Namana dia mifampitetehana sy mifampiondakondana tahaka izao lazao ny marina namany tsy misy afa-tsy izay namana. Ary maninona zato ianao tsy miteny ry tovavy samona ka inona moa no teneniko amin'izay olona sepotsepotra sy mivadravatra fiavo manoatra noho ny rivodosa tandremo kely ty vava tsy teny na hamaly akory an'izay olona tsy mahafetena toy izao mitony kely aloha ianao raha te hiresaka amiko fa ratsy izany andao tsika ary Barjona hiala eto fa sao manangona nyity jerijery eto jereo angery eto izy fa manomboka tonga tsikelikely tsy misy miala eto raha tsy mazavy zao ry Barjona manontany anao ary tsy maintsy valianao mifantanioko na tianao na tsy tianao fa inona Barjona nanaovanao fiteny toy izany mbala zao inona ny fahefanana anao aminy fofombadiko ny vadika tamiko ka nanako fahefana azafady aloha fa tsy misy fofombadinao vadika taminao zany teto so de mba ianao kosa raha tsy niraraiko na de tia fikitra sy ho tiavina azy hatramin'ny taloha ianao tovavy manangila ankehitriny zao toetra aseanao zao ny voamaika manosika ana lavitra anao ao ny zato fanabeazana mba homena anareo tony
tianindry foana fa manantena ny vesatry ny arena oka kely fa tsy zany onaovana an'izany andao e aleto ry parjona fa mahamenatr'olona andao e ry orinaina jereo nge fa tao famaly mafy amin'olona nge ty dorety oay fa maniny izy zany to mifampitaritarika fa oa izy reny tsy mahazava mihitsy ane zao e nahita loza mihitsy tsika nandalo tamin'ity lalanytika andraso reny fa hoeny mihitsy ahitako ny antony zao dorety fa inony zao aizao ny ataon'le parjona ty ry mamao tsy menatra kory fa ty anjaridaina ty mifanatala amin'ny sipafandray izy anefa aloha tody parjona tenitenendry ity adiny mamao ve marina raha fantatro e io mihitsy le mpamitaka ry mamao io le tovylamba saika omentsika voninahitra sy nasaina sakafo tany amintsika nefa namitaka tsy tonga kory fa modiny laza tsanga tsy amanorana raha saika akazy mpamitaka tsy valahara fa nindrony zao nefa natratrarako azy niaraka tamin'ny sipa zany hoe mpanadala vehivavy zany izy ty ry mamao andao mihitsy tsika hiala eto ry nivosoa sady manjary manangon'olona eto fotsiny mindao fa mahamenatra zao e manoatra no reny mpiady etseny reny nareo tsy mahazo miala eto nareo raha tsy mazavy zao izy io sipio zavy zany tena fofombady amin'ny parjona raha tianao fantatra ataoko fa mazava angam'izay sa inona koa mbola tianao fantatra andao amin'izay anaka fa mazavy zay tsy raha antsika zay olona mpamitaka tsy mitana ny teny nomeny vadibadidely tsy vanina andao re anako tsy mendrika anao ny olona tahaka an'izany mba ny afahafako koa re anaka fa tsy tony mpanatala vehivavy ety anjaridaina bahoaka tony andao za tsy izy anaka aza manalabaraka tena ho mihitsy ianao ka aon'izay ry neviso inona ny tena mariny mofy tena mifankaty amin'ny sipy mihitsy ianao ny tena marina ry neviso dia mpiara-mianatra teny amin'ny oniversite zahay araka nefa voalazako sy farinao dia tamin'izany fotoana izany dia efa nanao fihetsika hafahafa tamiko izy fa tsy nahataitra mihitsy zo efa samy miaso zao indray dia nifankahita zahay akory moa ny hafaliany nahita ary toy ny efa nataony ihany tsy nijanona nikariko izy tonga hatrany amin'ny braoko manelingelina rehefa tsy mitepo amin'ny vilivily ingeny foko zany ve nitoetran'izy tena zazavavy tsy manan-kambo tsy mahay mipetraka nefa tsy tian'olona akory ary zao dia mba ataonao sala amin'izany koa ary parjona izy tahanao koa raha mahita sipafandray ianao nareo tovolahy to mantsy mora taitra amin'ny akanga tsara soratra ka manarina akota matrano azonao antoka ve fa ty ay ianao ka tsy vadika amiko tsony hatramin'izao ry nevisoa dia azo antoka ny fitiavako anao ary fitiavan'olona matotra fa tsy fitiavana ankizy ny tsara antoka namany vonina ravako misaotra amin'ny tokony omenao mahatsiravina ny toetran'le kala dorety iny tsy mila niny arangah ampy dia ampy izay mifaneraserana izay na dia mbola tsy nisy nininina azy miariary zao ny toetra ratsiny tsy azo fakataranaka tsy azo hoe raha manoro tokatrano fa manatena vizy fa io arenany io izy tomany tovolahy antona azy vita hatreo le amin'iny tsy parjona mihitsy no iverina amin'izay alohany tsy izy mihitsy ny tsipona voankazo loha na ioty voniny rozy marazo be tsilo mety andraty tapaka tanteraka androany ary tsy hitohitsony nitady minampifandray antsika ary mademoiselle Dorety Rabetrano veloma azy tsy fandrebireby tsony iny ve anaka ny tena toetra n'iny barjona iny nefa dia toa matimaty taminy ery ianao hatramin'izay
sao vao tena mitranga ny toetra ratsy na feniny hatramin'izay ry mamao a. Tomba ohatry ny tsotro izany izy iny. Ay moa ka saka manafika io. Tena tsy nahapoiziko. Tsotra loatra ianao anaka. Mora taitra amin'ny lango malefaka nataony taminaoko. Izy moa nanapory papa. Raha napozina ho may ve ny trano tsy efa navoaka daholo ny entana. Tena tsy napoiziko e. Manomboka izao ianao anaka. Ajanony miaraka amin'ny vava mihitsy ny fieritreretana n'iny jiolampoti tsy mendrika iny. Efa voalazanao foana anie izany e. Ary efa mimbetsaka izay fa manaova to le tanala verisampy anaka ka manova ny mety a. Mbola ho avy ary tsy ampozina akory izay anjara tolotr'Andriamanitra ao anao e. Matoko ian'ilay Andriamanitra nahary fa mbola any le natokanao anao anaka. Fa hono aho aloha e. Ie papa. Efa vonona daholo ve ny entana sy izay ilainareo amin'ny dianareo any Mahajanga izao e. Ie, ny aloha efa vonona fa ny maman tsy fantatra. Zany, efa vonona izany ny dorety ary mba ahoana ny ianao Rema. Efa vonona koa ny any entako kalasy zay raha pitsy vao maraina e. Ay kosa. Lazao fotsiny be na sofera hoe tonga maraina be fa aleo menga vao maraina mihitsy e. Tonga vaingana ny raha-pitsy fa isosa ho any Mahajanga izay sy maman ry papa. Eny anaka. De misaotra anao sahady nandefana ihany. De mahazo fahafinaretana any nareo mianaka de tsara mandroso tsara miverina ihany koa a. Fa izao a, azadinona mitondra ny voandalana ho amin'ny papa ry dorety a. Matoky ianao ry papa. Martin izany fanenampo zany. Falifaly be ry le daly zany e. Arabao letsy ry Barjona. Andry, fa hono ilany moa no arabainy. Arabao letsy fefa papa zao a. Tera-dao malinke bako malala vadiko e. Ay ve. Ka arabaina tokoa moa lesy izy zany e. De tonga vatay izany Martin kely zany. Ka hono a. Mitovy amin'ireny ny samy mitovy amin'iray no ity zazy. Tahaka an'iray moa eny tsy maintsy amangy anareo any izay sy mama rehefa misy fotoana malala sady anatitra ropatsy. Eny fa zao koa letsy zao no tena tadiavako an'lahy. Fa misy inona lesy zava-dehibe mihitsy nga izany tadavany lahy zany fa misy inona loatra ary zany ono a letsy. Mbola miaraka foana moa elasy Paola. Ay ve mbola miaraka tokoa zaika fa hono fantatra lahy fa sady mpiara miasa no mifampitsapa ara-pitiavana treto aloha zay fa hono tsy zany mantsy letsy fa hono ty zany aho fa hitako ny lahy nampiaraka tamin'ny bandy teny anosy raha zalena anaty boary any bako malala teny amin'ny maternité ny be filatanana iny Or Martin marina ve zany tenenina zany zany ve eno a de noho nanotazana azy de nitsoka nitaritiny le bandy de vetivety teo tsy hitako fa nanjaviny izy roa fa hitako mihitsy fa nandositra aloha ny an'lahy ka tsy haiko asakasaka lahy raha mbola hoe matoky an'iny ihany lahy tena azoko antoka lesy fa sipan'iny bandy iny fa ratsy zany ve izy andositra nahafaty teny ohatran'iny izy roa zany angeletsy ny tena hoe nitaritarintiny mihitsy le kofboy tsy tahita amin'izany lahy ry Martin fa hitako ihany izay tena paikany amin'ny latsinainy de amin'ny latsinany ihany tsy maintsy tonga miasa iny fa de ho fantatro ny tena marina rehetra eny fa na izany aloha de misaotra ny lahiny aloha mba nilazan'izay fa tena namana marina lahy tsy nanafana nita ny lahy tany fa za kosa anjarako indray zao no milaza ny vaovao amin'ny lahy ka inona indray ary zato vaovao ny lahy re ka zao lesy nitapahako tanteraka lesy ny fiarahako tamin'ny dorety zany vita fa hoana le tia vita teo ny amin'iny vonirose be tsilo iny fa sao mandratra ka hanimba ny fiainako lesy ry Martin. Tsilo hoana le tia tsilo avokoa lesy na ny endrika na ny toetra na ny saranga na de ao aza ny mahavonirose azy tsy natao ahy iny lesy tsy azo ny lahany eritreritra ny vavanataony ateo anaty andrininy fa hoana le tia ino ka tsy voatanisako eto lesy zany fampinanapahako ny fiarahana iny tao am-pony tsy navelan'ny rariny tsy avoaka ny vavany tsy aliany lesy ry Martin tena saika nydiran-doza raha mbola ny atefa tamin'iny zany ve lesy tena mampalahelo tokoa lesy zany ry Barjona tsy reny laza ny vavany zany nahitana niaraka tamin'ny efisoa
zara ary lesa ro Martin mbola tsy tafiditra lalina taminy ah. Tisy efa faktura avy amin'ny orinasa mahavelona. Apetrao eo e. Miverina amin'ny taloha indray zao lasa sefo indray amintsika Barjona. Misy ny sefa ary misy koa ny mpiasa tsotra. Fahoana ro Mademoiselle Paula. Izy zany niaraka taminao tamin'ny sabotsy zany. Iza ndray zany may manao tatitra ty aminao zany? Hoinonao moa zany na iza fa valy fotsiny fanontaniako e. Iza ho aza mibandy niaraka taminao tenenosy zany. Namako raha tianao fantatra. Ay, namana ahoana moa? Mahay roa ianao ty aty amiko hafa ny teny sy ny fetsika nefa any velany any mifanadala sy mifampitantana amin'ny bandy. Iza ho aza mibandy zany lazao sipanao. Nilaza ny ty izy. Ay, manompoko zao. Sefo sy piasa tsotra ny misy atao ampiasana araka ny efa navoaka ny vavanao tsy tampoka teo Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany manomboka eto de fifandraisan'ny samy piasa ny atsika. Ny anao Paula ny asefo Barjona. Nataoko ngamba fa mazava zay. Mba nevitra anao tovavy montana azy itokina ihany efa manana fifandraisana amin'izany bandy hafa zany any velany. Ka hoana, tsy mahita ho tenenina ianao? Valio e. Inona moa na valiko anao fa marina zany misy tovolahy miaraka amiko tokoa any ary nilaza fa tsy afeniko zany. De sy fanantenana mihitsy ary Paula. Ary fantaro fa tsy Barjona mihitsy no atanty zay von'ny raozy be tsilo efa natsipin'ny olona na afaka ampivelatra indray azy efa malazo ny andro. Azafady. Ary za indray zao no mandidy anao, vonjeo amin'izay ny asanao. Nitsana aminany zay ny von'ny raozy roa be tsilo fa tsy nandry ny olangosany lary Barjona. Ankehitriny kosa dia tokana sisa ny safidiny lahy. Inivo soa zay sady tavo ny volony, sady soa ny manjaka mendrika ny lahy mihitsy. Anio dia anio ihany dia ho lasaiko mama fa aroso amin'izay ny fangatahana nivo soa zay tsy misy azo kanina. Mahatoka fa any orina any anana reny mpanabe maty anina sy manana trakefa ny zanakay. Ny olona tio ny nevosoa satry ny tsy ala fa tia hita mandrakarivan'le olotindy. Ka ataoko ngamba fa tsy ho gaga indray no raha tonga eto mba vadiny sekoly amin'izao firavan'ny mpianatra zao. Ka inona ary ny tianao ambaramiko ry Barjona? Misy tokony ary mino fa efa fantapatatry ry ihany ny antony ahatongavako eto. Tsy fantatro fa inona aza mody adala io moa tsy efa mifandray akory moa ny eritreritsika. Lazao fa tsy fantatro. Ka zao ry nevosoa. Tena tia andria. Averiko foana eto fa tia andria. Vao nahita andry voalohany inga dia toa nisy hery zany avy amin'ny ny aty fa tsy nitsatoka tato amin'ny foko ary dia babo avy hatrany ankehitriny taorian'ny fandraisantsika imbetsaka izay dia fantatry indry koa fa mitombo hatrany ny fitiavako andry. Tena tia andria tena fitiavana fa tsy fitiavana ankizy. Ka manontany andry ary aho zao Roviny zay sy mama no iseho any aminareo. Tapa-kevitra ary nevosoa fa ndrino tiako hiaraka norina tokantrano amiko. Barjona, za koa ange tianao satria moa efa mivaky amiko ianao dia mamboraka aminao indray fa tena tianao tianao amin'ny foko manontolo tsy voazarazara fa ho anao rery ihany. Zany very nevosoa. Misaotra ary nevosoa malala ary dia ho andry rery ihany koa. Fa eto kosa dia manontany andry hoe mety ve raha miseho any aminareo any tsara asany zay sy mama misabotsy? Mety zany sady hidina koa amin'ny somariva rehefa avy mampianatra ka dia miandry anareo any zany zay.
dia izay ny izy ro mama ho an'ny tsara azy ntsika amin'ny sabotsy hanome voninahitra ny ray aman-dreny ny ivosoa iseho any tsika momba ny fikasana isy ny ivosoa anoro-tokantrano fa hono aloha tena tianao tokoa ve ny ivosoa iny eny ro mama ka ny mahatonga miteny an'izany mantsy so dia mba miova hevitra indray ianao ka hanala baraka antsika ny an-tanàna any fotsiny any za dia efa mba miteny an'izay tapaka ny hevitra ro mama fa iny ny tena anjara ka efa anisy indrindra tato-ato ny fisafidiananareo vonin-raozy samy manana ny lokony ny endriny ary ny hatsarany fa iny ivosoa ny vonin-raozy tena kanto laniko fanahy vatana ary saina ka dia raikitra izany fa amin'ny sabotsika no hiatrano any amin'ireny ivosoa any tsara asiny efa vonina ny andray antsika izy ireo amin'io fa efa voalazako tamin'ny ivosoa ny fiavitsika mianakany